Nitondra ny fahitany ity raharaha be resaka ny maro ity ihany koa moa ny firenena vahiny isany amin'izany ny firenena Amerikanina ary nanambara izy ireo fa dia manaraka akaiky ny zava-misy momba ity raharaha Claudine Razaimamonjy ity manohana ny asa tanterahan'ny Bianco izy ireo ao anatin'izany. Manantena ny iverenan'ny ramatoa Claudine Razaimamonjy eto Madagasikara aorian'ny fijabotena ny tanterahany any ivelany ny firenena Amerikanina. Manohana zato isanjato ny dingana nataon'ny Bianco i États-Unis ary mantena ny anohizana ny fanadihadiana ny raharaha Claudine Razaimamonjy hatramin'ny farany. On the clubbing case, my understanding. Natao évacuation sanitaire any amin'ny Nosy Maurice izy za dia manantena fa iverina eto izy mba ahafahana manohy ny fanadihadiana ny fitsarana izay mahakasika azy. Fantatsika moa zany fa lamina eo anivon'ny fitsarana no resahana eto ny tomboka tamin'ny fanadihadiana nataon'ny Bianco. Arak'izay famaritana an'izay birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly izy io mino fa nanao araky ny tokony izy ny asana izy nanao ny fanadihadiana mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fipetra izay tsy maintsy arahana izy ireo vita izay fanadihadiana izay ravina ny fanadihadiana nataon'izy ireo dia nampitainy tany amin'ny fitsarana na ny chaîne pénale anticorruption zany ny raharaha dia hatreto aloha zay dia manohana zato isanjato ny asa nataon'ny Bianco sy ny fandraisana andraikitra nataon'izy ireo nateo amin'ny fanajana izay lamina tokony arahana eo ampanatosana ny asan'izay fanajana ny atao hoe tantandalàna teo amin'ny fikirakarana ny raharaha sy fampitana izany teo anivon'ny fitsarana mananteny zay fa hitovy tsisy latsaka amin'izay koa ny fanatotosana ny toy ny raharaha io anivon'ny fitsarana anaraka an'izay lamina araka ny tokony izy sy fanajana ny lalàna izay raha ny fantatra zany rahantsika mahafantatra fa misy ny mandat de dépôt izay navoaka ho an'ny ramatoa Claudine zany dia ny rarina mba ho arahana araka ny tokony izy zay didy na fanapahan-kevitry ny fitsarana izay araka raha-pitsarana zay zany dia nisy ny lamina izay fa tokony ho arahana sy narana na tsy narana zany ny fanirinay zany dia mba hoe tohizana izay rafitra efa nataoko ny fitsarana zay taorinan'ny fanadihadiana nataon'ny Bianco mba hitohizana zany ary afarana zany hatramin'ny farany. Nomariny masovo Amerikanina fa tsy tafiditra amin'ny raharaha Claudine Razaimamonjy États-Unis fa manara-maso ary irin'izy ireo ny anarahana ny lalàna momba ny rafim-pitsarana.